impody tsy ho sasatra amin'ny fitakinana marina ireo vahoaka mandala ny fahamarinana. RN44 tsy mbola misy asa manomboka akory amin'izao fotoana izao. Fiangonana iray no narodana androany tetsy Akorondrano. Magnatitra ny mbola tsara korealy ho antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Alatsinainy fahaenina ny volana Janoary taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Mampivarahontsana ny be sy ny maro ny vahoaka maneran-tany mihitsy ny ady eo amin'ny Iran sy États-Unis amin'izao fotoana. Mihamafana ny raharaha manko ary atahorana izao tontolo izao ny isian'ny ady lehibe fahatelo. Tany Iran dia nisy ny fidinana andalambe izay nataony vahoaka analkisa nanomboka tamin'ny omaly ary mbola nitohy tamin'ity androany ity izany. Asin'Andre Malala sy Andry Rakoto Malala no mitatitra ny andindinin'izay. Manainy ipoany ady lehibe fahatelo ny vahoaka manerana an'izao tontolo izao noho ny ady misy eo amin'ny Iran sy États-Unis. Taoriny namono'ny Amerikana ilay jeneraly malaza any Iran Qasem Soleimani dia nisesisesy ny teny mahery sy fiantsina avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tsy vitsy ireo firenendehibe matanjaka aratafika toy ny Rosianina no nanameloka ity fihetsiky ny Amerikana ity ary nanambara fa iaraty amin'ny Iran ary efa nandefa fitaovam-piadiana mahery vaika any Iran iarovana ireo Iranianina. Raha tsy haivina ny tantara dia efa herinandro maro mialohan'izao no efa nisy ny disadisa teo amin'ireo firenena roa ireo. Ny anafana izany satria nampiakapeo hatrany rotota indrindra ry zareo Iranianina. Tezitra mafy noho izany i Donald Trump ary tsy namoaka fanambarana intsony fa avy hatrany dia taharika bomba no niseho ny maraina 3 Janoary lasa teo tao Irak ka maty vokatra izany ity jeneraly mamioditra ao Iran ity. Taorin'izay dia nanao fanambarana ny fitondrana Iranianina fa ho mafy ny valifaty ataon'izy ireo amin'ny États-Unis. Tezitra mafy indray no io fanambarana io ny filoha Amerikana Donald Trump ka nampitandrina any Iran fa tsy ho zakan'izy ireo ny valifaty ataon'ny Amerikana raha mamaly faty eo Iran. Tsy ny andry ela fa ny 4 Janoary ihany dia efa nandefa miaramila misa 503 fanampiny ho an'ny Moyen-Orient ny Amerikana hiaro ireo Amerikana mipetraka any an-toerana. Samy homana amin'ny ady avokoa ireo firenena roa ireo ary ireo firenena matanjaka aratafika toa ny Rosia sy Chine ary la Frantsa dia efa samy nanameloka ity fihetsiky ny Amerikana ity. Etsy ankilan'izany rehetra izany dia vahoaka analkisa no nidina andalambe voafantanina eno ny herisetra nataon'ny États-Unis tao Iran. Maro tena maro ireo vahoaka tsy mankasitraka ity fihetsiky Donald Trump ity. Eny fa na ny Amerikana aza dia maro ireo nidina andalambe nanameloka ity fihetsiky ny filohany ity. Ireo Iranianina dia efa nidina andalambe omaly nanameloka ny filoha Donald Trump ary mbola nitohy androany izany. Ahina mafy ny ipohan'ny ady lehibe fahatelo ireo mpanara-baovao satria mianjandroany tady eo amin'ireo firenena roa ireo. Ho an'ny androany dia mbola samy miezaka mandresy lahatra ireo firenena matanjaka iaraty amin'ny avy ireo firenena roa ireo saingy ny andrandrainy maro dia antsisian'ny ady lehibe fahatelo. Izay ny momba aniny fa impody eto Madagasikara tsika mitaraina ireo ponina ao amin'ny fokotany antsoina hoe Betsipolitra manamorona ny lalam-pirenena fa 470 iny no ny aratsian'ny lalana. Hatreto manko mbola tsara nisy ny asa natomboka tamin'izany fanamboaran-dalana izany na dia efa nandeha teny aza ny fampanantenana sy ny fametrahana ny vato fototra. Nijery ny zava-nisy tany antoerana i Germaine Menjanahary mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Manora Andre Malala. Eto Marvoay izay miala kilometatra vitsy ny Moramanga no misy ity tablao izay milaza mazava tsara fa ny 10 Oktobra 2024 no fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena 420 izay miazo ny distrika Ambatondrazaka. Miala kilometatra tsy lavitra misy azy ity no nametrahana ilay vato fototra izay napetraka ny 15 ny volana Oktobra
2024 izay ny filoham-pirenena mihitsy no tonga tany antoerana. Tsy mifanaraka amin'ny vaovao izay lazain'ny fanjakana sy ny pombazy anefa ny tena zava-misy. Raha nidina nanao fanadiadiana ifotony izahay, tsy mbola misy asa manomboka hatramin'izao. Tsy fantako ty asa sinoa amin'ny Iranian 44 anao anty Iranian 44 ty. Dia ny karamanay amin'ny raha ouvrier zany raha normal zany tsy fantatra hoe antonony vera 507 par jour nefa zay miasa 12 heures. Nourri logé dia inona koa tokony mba tafiditra ao daholo na mody Moramanga mody Antananarivo zay mody le asa ty zava Moramanga ianao dia inona zany tena nahatongavanareo aty? Iasa amelo tena. Ty trano ty ve trano mahakasika an'inona zany ty ataonareo? Mahakasika ny Iranian 44 hony dia ny Banque mondiale hony no tompony ty construction ty. Dia tsy haiko inona dikan'le Banque mondiale petraka ty tsy fantatra. Raha ny angom-baovao izay natao hatrany dia mirefy 510 kilometatra eo io lalàna amboarina io, ka orinasa tsy miankina miisa 3 no manao azy dia ny CGC, ny SOGEA ary Nicolas. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no antony ametrahana ilay vato fototra kanefa ny asa tsy natao ary tsy natomboka akory. Tsara petraka ao Betsipolitra ireo fitaovana goavana ary lasa manao trano ireo mpiasa izay voalaza fa anamboatra ity lalana ity. Isan'ny nahataitra ny fivoahany ity communiqué izay milaza mazava ny appel d'offre momba ny fanatanterahana sy ny fanamboarana ity lalam-pirenena 470 ity amin'izao fotoana izao. Ty lalanty zao jerevana fotsiny zao voavy kely ny orana dia fa fotaka mamotaka tena mamotaka mihitsy amin'izao aloha hatreto orana voatelo andro zao amin'izao aloha. Mbola tavela man'ny fagnomboarana tragno ty dia mbola tsy hita seloko ny famitana ananjy ka mangataka zany tegnany aketo Betsipolitra mba havitana ananjy. Kizany mina tineniko ka dia tsy maintsy atoro mantegnanareo fanjakana sy ny raha ambony akagny. Raha ny fahitanao anazy io efa nisy nagnamboatra lalana io sa hoe mbola tsisy nagnamboatra sisa? Mbola tsisy nagnamboatra aloha akio hoe mbola tsisy nagnamboatra aby io. Impodianantsika ny zava-misy eto Andrenivohitra ny ranandalo teny Ankorondrano Atsinanana tamin'ny maraindray teo atarana no nahazo an'ireo mpivavaka tao amin'ny fiangonana Pentekotista iray teny Ankorondrano Atsinanana satria dia tsy nisy fampitandremana fa avy hatrany dia bomba mandatsa-dranomaso no nandroana azy ireo hivoaka avy tao anatin'ny fiangonana nataony andiana Emoreg. Teny toerana mitatitra ny zava-misy Miradora Benjamina sy Tokira Marolahy. Arak'izao hitantsika amin'ny sary zao dia ety Ankorondrano Atsinanana no misy ny mpanao gazetiny MBS amin'izao fotoana izao. Tsy mivory ao anatin'ny fifaliana kory reto mpino reto fa noho ny fitakina noho ny fandrodanana ny fiangonan'izy ireo. Ny aran'ny antso-jay tsy manaiky izy ireo fa dia miazona ny teniny hatramin'ny farany mba hahafahan'izy ireo mitazona ity fiangonana ity hivavahana izay efa nivavahan'izy ireo tao anatin'ny taona maro. Hijoro hatramin'ny farany izy ireo dia ndeha arahantsika ny toy an'izay. Efa tamin'ny taona 2024 ny fiangonana no nijoro teto amin'ity toerana ity. Maherin'ny 300 ireo mpino very fanantenana amin'izao fotoana izao noho ny fandravana ity trano fivavahan'izy ireo ity. Sy nivarotra zany le ty fiangonana ty ray manontolo. Zavatra tena mampanelo nefa dia zao araka ny neninay zany ny komadisy no nividy ity orinasa ty no nividy an'ity tany ty. Mampanelo zany satria fiangonana no osoloana fanaova-toaka. Zany hoe le sambo 40 degré zany no hipetraka eto fa le sambo fiara zany ho asorina. Mampanelo zay zany ny fampanantenana nataony zareo tamin'ny vahoaka. Mampanelo zany zavatra zany. Tsy aleo ve fanabeazana no mipetraka eto toy izay zavatra ohatran'izao mampanelo angely izy ka ho aiza reo olona reo nge olona eritreretinareo fa reo olona reo olona malala mivavaka malala an'Andriamanitra azonareo dia ho aiza reo olona reo raha asorina raha mbola misizily amin'ny fanany izy zay zany atody miady ambambato ka dia mangataka an'ireo olona mpitondra ambony zany zay mba hijery ny vahoaka madinika satria mandady kelikely ny trambo mandeha ambotso mandraka ohatra mandeha ny rehetrarehetra dia ho aiza reo olona
olona reo mampanahelo zany zavatra zany zany ataoko hoe mandady ny trampo manana taratasy fiangonana nga 20 taona ny jonon'ny fiangonana teto e 20 taona nahitany masy jonon'ny fiangonana teto izany tena manana taratasy marina amin'ity fiangonana ka zay no zay ny taratasy ny komadisy hoe aiza ny acte de vente komadisy dia hoasiahany fiangonana ny acte de vente dia hita eo zany le izy ary ny zavatra hita zany ny fiangonana nefa nandesiny telo e fa hoe napiakatra kortapelina zareo dia mbola reo ihany ka masafa be moa fa miady amin'Andriamanitra sarotra. Tsika tao anatin'iny fanadiadina iny fa ity fiangonana zay efa nijoro tao anatin'ny taona maro ty dia manana taratasy ara-dalàna ary manana ny taratasy mpanjakana ihany koa nijorony fa noho ny fivarotana indroany zany tany zany dia zao miaran'ny fandrodanana izao eto zany zao araka ny siosindresaka sy ny feo dia ho averina ho tafona ny trano fiangonana izy ireo ary iverina hivavaka ao anatin' zany izy raha tsy misy ny sampona dia ho arahantsika eto amin'ny MBS ihany toy n'izay fanadiadina zay. Vaovaony politika tsy ho empaka ary tsy hiemotra amin'ny fitakinany marina sy ny fanambarana ho hitan'ny vahoaka jiaby ny zavanisy sy ny osika nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ireo mpitaritolona teny amin'ny magro naneo ny heviny tamin'ny sabotso lasa teo iny ny mpikambana avy eo anivony MCF Ravo Razafy sy Mathieu Prince no mitatitra an'izay. Tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny fampelezan-kevitra natao ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna anisan'ireo niaran'izany ny tany amin'ny faritra izay lavitra andrina. Nanao fitsidiham-paritra ny mpitondra rehetra isan'izany ny filoham-pirenena miendriky propaganda mandritra ny fampelezan-kevitra zao ny zavatra nataon'zareo mandritra an'io rehefa mikabary zareo mamory vahoaka ohatran'izao hoe fitsidiham-paritra hoe tourné zany ny ataona ankaiky eo zany ny candidat ny RD endriky anankiray zay endriky faharoa tena misy mihitsy mpitondra saniteny fidity io fataoko zao anamboariko hôpitaly anareo misy zany ary misy mpitondra tsy tahotra tsy endra atao tomasina milahatra ministra io milahatra miaraka amin'ny carnavalna candidat misy koa mpitondra mandritra n'izany fitsidiham-paritra nataon'izany mizara zavatra ohatra zay ny kit scolaire mampamono omby dia zaraina ny aina mivahoaka ohatran'izao amin'ny fiteny manao hoe morofokena amin'ny tampihavana. Nanana ny anjara ndraiky ny tao anatin'ny fifidianana farany teo ihany koa ny seni izay voatondro molotra fa tompony nantoka voalohany tamin'ny fikitiana ny lisy mpifidianana sy fanaovana osika samihafa hampandany ireo kandida ny fitondrana. Titro ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena dia tena niezika ny seni tamin'ny alalan'ny ratsy mangaika nisy kapokotany namantatra ireo olona izay tsy fidy kandida ny ratsoely fa so ihany ianao tsy hitany tsy hainy ianao so ihany koa za moa zany tsy anisan'ny voafafa no fafana anaty listy ary nisoloany mazava ho azy izay olona fantany fa hifidy kandida ny RD mangany fotsiny ny fanomezana karapanondro olona anankiray omena karapanondro roa na telo ary omena karapifidianana telo efatra ahafahany mifidy amin'ny toera amin'ny biro mpifidianana samihafa ary azoko lazaina hoe tamin'ny fokotana antrano roa faritra androy tsy maintsy ilay lisy mpifidianana no faranana tamin'ny 15 May 2024 ihany no azo ampiasaina amin'ny fifidianana be ny tanàna zany hoe ilay lisy mpifidianana ampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka itsika zany mitaky fampitahana ilay listy voasonia tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy voasonia tamin'ny fifidianana be ny tanàna.
Vaovao mifandraika amin'izay raharaham-pifidianana izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ireo kandidaty tsy miankina izay nilatsaka hofidiana tao amin'ny commune ambanivohitra Imermandroso ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Nanamafy ny fitakinany fahamarinana izy ireo manoloana ny osoka izay nisy nandritra ny fifidianana communal farany teo iny. Mbola Iravo Razafy sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra an'izay. Fotoana izao ijoroana ny fahamarinana ho ny kandidat ben'ny tanàna tsy miankina avy eo amin'ny commune ambanivohitra Imermandroso district Ambohidratrimo. Témoin mbony eritreretina iseho anana ny teny olazainy tsisy voantso izy ireo na dia efa tonga anay teny toerana raha zany zavatra somary mampalahelo anay daholo inona ny anton'izany fa nefa zany ny teny itsangananay ireo témoin-nay ireo dia nahita maso tanteraka tokoa ireo ny fotoana nanaovana ny fizarana vola, nanaovana mbola fanohizana ny zavatra efa tsy tokony ataontsony ny propagande ny 26 zany zavatra rehetra zany ao anatin'ny zavatra mampalahelo anay daholo zany zavatra zany tsy hay hoe inona sa misy mijery mitanila ve sa hoe ahoana le fitondrana. Anisan'ireo nampetsona teny anivon'ny fitsarana ihany koa ny avy amin'ireto kandidat tsy miankina ireto. Tsy anaiky hatramin'ny farany izy ireo ary mitaky ny fahamarinana. Misy ny fampiatsona anay fa na io le kandidat zay mifaninana aminay manana olana aminay io dia navarinanay fa dia tsy tonga izy teo amin'izany fifampiatsona zany ary tsy misy mpisolo vava ihany koa. Zay zavatra tsapanay teo. Dia hitanay zany ohatrany hoe eo ihany le fombafomba marina fa tsy bailalano zay mety hoe tsy pitsara zay tsy dia tena mahay le procédure le izy fa mahatsapa zavatra zay ary indrindra araka ny fanambarako teo am-boalohany teo ampifanohizinay le zavatra misy ny anatina fiarahamonina amin'izao fotoana izao aminay zany ohatrany efa fantatry ilay kandidat mpanjakana sady no didi-pitsarana ivoaka ao anatin'izany fitsarana izay miandraikitra ny raharam-pifidianana izay. Ka raha marina nefa tokony tsy ho zato mahery fa mihoatra lavitra an'izay raha ny pronostika sy zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny toerana misy anay no tokony handresenay azy. Fa izay zany dia hijoro hiady hatramin'ny farany hiady amin'izany tsy fahamarinana izany ao anatin'ny commune misy antsika io eny manerana ny Madagasikara. Ka ninona ery afaka ifampitantana aminay ifanohana anay hiady amin'izany tsy fahamarinana izay zay dia manome toko favonina izay fametanana na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manahoana tompoko. Ka izay manao antsoavo iaho amin'ny vahoaka izay mifidy anay indrindra mampahery anareo zay. Fa zay dia anohitra araka sy azonay atao ny ajotsay izay fantatra tsara fa mahazo antsika vahoaka izay ny safidy ny fanovana ary mahavarina anay fa mbola atao hoe mbola tsy mivoaka ny vokatra ofisialy efa mivezivezy miasa ao anatin'ilay birao commune sady izany kandidat zany ary zay eo ny iseho olona endrika ajotsay na famila filana na fandrahonana mihitsy ireo le mpanaradianay tao anatin'izany fifidianana izany ka dia mampahery antsika vahoaka fa tonga ny fotoana zao hitenenanay ary tonga ny fotoana teny hijoronay ho amin'izany fahamarinana izany. Vaovao mahakasika ny sosialim-bahoaka isaky ny taona tahaka izao rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra dia fijaliana trano no iaina ny mponina Antananarivo. Antony maro no miteraka ny fahadoboana rehefa avy ny mahaleny eo ny tsy fahampian'ny lakan-drano eo ihany koa ny fahatsetsehana n'ireny tatatra ireny ary etsy andany ny fanotorana tany sy ny fanorenana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna. Nisy ny fanadadiana izay nataony Jessica Miray sy Andra Kotomalala andeha rahantsika. Vao milatsaka maharitra sy matetika ny orana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia mijaly amin'ny fiakaran-drano ny mponina. Tahotra ny fiotsahan-tany ho any avo-toerana. Fiakaran-drano hatreny Ambalana kosa ny eny amin'ny faritra Iva. Mponina, mpamboly, mijaly amin'ny fiakaran-drano avokoa. Tsy fahampiany tatatra fivoahan-drano, ny loto manentsina ny tatatra, fanondrenana tsy ara-dalàna fa indrindra fanotofana tany mahatonga izay fiakaran-drano izay avokoa. Zany hoe ny olana trehintsika amin'izao dia tsy mivoaka ny ranonorana satria tsy ampy ny voahany ary miteraka olana be io efa ndresahana hatramin'ny ely io hoe tokony hitadiavana vahaolana raha ho an'ny faritra manodidina n'Antananarivo lemaka fambolem-bary anisan'izany iny Ambohimanarina sy Ambohitrimanjaka rehetra iny dia efa misedra olana sahady satria tsy mbola fantatra ny ataon'ny fiavin'ny orana amin'ny andro manaraka ny vary eo amin'ny fotoana fahaterahany tanteraka mihitsy izany hoe tsy voafeny ranonorana ka mety animba ny vokatra izay andrasana dia lasa mahatonga ny mpamboly tonga dia efa mijinja anaty farangososona izay azo jinjaina aloha.
Antony iray goavana noerana ny fanotofana ny tany etsy ambotry manjaka ihany koa ity fivarinany rano ity. Tsy ampy fandiniana ho hatrany ity solomavambahoaka ity ny fikasana hanototra io tany io. Le olana amin'le fanotorana nambotry manjaka nge tena niara teknika mibetsaka ary zao iainantsika izao zany ny zava-misy. Eo le ara ekonomika amin'ny toeram-pambolena azy izay tsy azo atao tsinontsinona satria anarivony hektara ny ao fa le fanadiadiana sy le fandiniana ara teknika ny tsy ampy satria efa eritrereto hoe efa fivarinan'ny rano avy any amin'ny tapany avaratra sy ny atsinanana Antananarivo rehetrarehetra no mivarina amin'ile makiny dia mahatonga n'ilay fanehoan-kevitra hoe tsy mety zany raha ino no idina satria tena tonga dia mijanona mitangorona eto Antananarivo renivohitra ny rano. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia nisy ny fivoriana izay notanterahany mpampianatra sy mpandraraha avy amin'ny sekoly lehibe eto Antananarivo miankina amin'ny fanjakana sy ireo solitena ny mpampianatra maromaro avy any amin'ny faritra ihany koa tamin'ny folakandro teo tetsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nangataka fanazavana avy tamin'ny ministry ny fampianarana izy ireo manoloana ilay fanomezana izay tsy mitovy ny lelavola noraisin'ireo mpiasa mpanjakana maro. Horatsika ny andindinizay eo amin'ny sariny tahiriny aina ranariny. Faniliana sy fanavakavahana no azo antokana ny zavanisy hoy ireo solitena ny mpampianatra manoloana ny fizarana ilay prime ho an'ny mpiasa mpanjakana manerana ny nosy. Araka ny didim-panjakana namaritra azy dia ny lelavola 5,400 ariary isan'olona ny tokony ho raisin'ny mpiasa tsirairay. Maro anefa ny fitarainana nataon'ny mpiasa madinika tamin'izany na ny teto an-drenivohitra na ny tany amin'ny faritra. Ireo mpiasa ao amin'ny Cisco vatomandry personnel administratif amin'ny Cisco zany misitraka ny 5,000 sy 4 ariary io fa ny nozaraina tamin'ny sefizap tsirairay avy indray izy io dia mitsinjara misy hoe eo amin'ny vatomandry central ohatra eo amin'ny commune urbaine zany dia mahazo 10,000 ariary dia rehefa miditra any amin'ny commune rurale dia 10,000 sy 2,000 ariary. Ny aty ministera FOIB nandray 65,000 ariary dia ny anay zany secretaria 9,300 ariary dia izay mihitsy le anontaniana ary tsy 9,300 ariary io zany fa raha tsy nihetsika ara dia lasa 7,700 maninona no samy mpampianatra samy fonctionnaire no samy hafa ohatr'izany le izy dia izay no angatahana fanazavana. Niakatra eto an-drenivohitra mihitsy ny avy tamin'ny faritra nila fanazavana tamin'ny ministry ny fampianarana saingy tsy nahafapo azy ireo ny valiny. Ny teny tsy nahafapo rehefa ny teny taminay izy hoe mifona fa avy amiko zoziny zany ny adosoana le hoe eo amin'ny nombre anay mpampianatra zany hoe nandeha aloha voalohany zany hoe nangataka ny présidence hoe firmarina ny effectif anareo dia name effectif izy dia nandefa vola ny présidence dia rehefa nijerena indray zany mbola ambonin'le effectif analefa indray zany ny effectif anay dia mbola nangataka valopy anankiray izy dia name présidence ho anay mpampianatra rehefa mampianatra zay dia tena mampianatra préparation ao anatin'ny vacances ary zay mbola tsy maintsy tenena hoe manao journée pédagogie. Nivory tetsy amin'ny efitrano lehibe eo anivon'ny ministera ny fampianarana tetsy Anosy ireo mpampianatra solitena avy amin'ny sekoly lehibe 3 eto an-drenivohitra sy ny solitena vitsivitsy avy any amin'ny faritra hafa. Vaovao ny finoana kosa dia tontosa tamin'ny omaly tetsy Ambatovinaky ny fanimpom-pivavahana nandesina namindrana ny fahefana eo anivon'ny FFKM miditra antsehatra ny FLM. Miradora Benjamina no teny antoerana sariny Andra Kotomalala rindratsary ny Tokra Marolahy. Ny filohan'ny FLM, ny Révérend David Rakotonirina indray no hitantana ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'ity taona 2024 ity. Fifampitondrana eo amin'ireo fiangonan-dehibe 4 mandrafitra ny FFKM dia ny Ekara, ny FTKM, ny FLM ary ny Anglikanina lay antsoina hoe fitantanana mihodina na présidence tournante. Ny filohan'ny ny FTKM, ny mpitandrina Irako Andriamasoami no teo amin'ny fitantanana ny FFKM ny taona 2024. Raha tsy aivina dia isan'ny tanjona napetraky ny FFKM ny ady amin'ny kolikoly. Nandritra ny fifamindram-pahefana nataon'ireo filoha Rola dia nilaza ny filohan'ny FLM fa hanohy io ady napetraka io. Ny hamongotra ny fahalovana eto amin'ny firenena no tena ady masina ohatren'ny FFKM.
manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena ny FFKM ary isan'ireo ray aman-dreny ampanahy tadiavina trany rehefa misy krizy na ihany koa tranga everina fa misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Ny FFKM ohatra dia anisan'ireo mijoro ny amin'ny tsy anekena ny fanambadian'ny lasa milana ny vavy samy vavy. Feno 40 taona tamin'ny 2024 lasa teo moa ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Impotrenatsika ny lafiny sosialy tranga mpiarahamonina efa eny ampelantanana ny manam-pahefana amin'izao ilay raharaha famonoana olona izay tratehaka tetsy Andavamamba tamin'ny alakamisy lasa teo iny. Nagnano valandresaka ho an'ny mpagnano gazety tamin'ny maraindray teo ny tompon'andraikitra mpikirakira ny Adielo Kabevava eo anivon'ny Sikri Anosy nampafantatra ny vaovao tsara ho fantatra momba iny raharaha iny. Ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriniana Ranariniry. Olona 5 no niraitsy-kombakomba tamin'ny famonoana ilay raim-pianakaviana 40 taona tamin'ny farany herinandro teo. Ny sakaizany ihany no isan'ny tompon'antoka voalohany ary nampian'ny naman'ilay lehilahy. Mbola misy olona iray hafa karohina amin'izao. Teny Andavamamba izy noseho vehivavy anankiray tao anatina taxi ary ny fampisotoman'ny olona dia avy hatrany dia nentin'ny polisy nankaty amin'ny tokotaninay tato amin'ny brigade criminelle moa zany le ramatoa miaraka amin'ilay taxi tonga teo moa ny zareo tao PST dia nisokafana ny coffre na ilay taxi dia hita tao tokoa fa nisy zavatra mifono gony jia fotsy tsara fatotra tokoa ilay izy ary rehefa voasokatra dia hita fa misy vaton'olona tokoa tao anatin'ilay tamin'ny fanadihadiana tao no nahafantarana fa saika hoentina any alakamisy feno rivo hodorana ny fatin'ilay rangahy ny folakandro ny alakamisy nahatrarana azy io ary olona efa nafarana avy any ilay mpamily ny taxi saika hitondra azy. Olona anankiroa zany aloha no voasambotra tamin'ny andro ihany dia ilay ramatoa namono an'ilay rangahy sy ilay mpitondra taxi zany. Ny ampitsy zay dia voasambotra ilay tany alakamisy feno arivo. Ny roalahy izay apretsikombakomba tamin'izy roa ireo mandrahona ny ramatoa foana zany le rangahy io mpivady izy ireo mpisika zany izy roa ireo 20 taona teo ny arahan'izy ireo ary nananjanaka anankiray vavikely izy le rangahy zany efa manambady dia izy miaraka amin'le ramatoa ty dia le ramatoa ty zany tsy avelany anambady dia teo zany nisy ny olana dia nifandrahona izy roa hoe vonoko ianao raha ohatra ka misaraka amikarakota zany le lehilahy dia zay zany no antony namono le ramatoana azy. No mariany mpitandro ny filaminana misahana ny raharaha fa tsy nitete anaraka ny feony ely ilay lehilahy fa nodaroana tamin'ny vatakazo. Ny aiky ny eloka vitany izy efatra voasambotra ireo mbola mitohy kosa ny fikarohana ilay namany iray hafa. Vaovao mahakasika ny fitaterana nasionaly misy ny fandaminana manokana eny anivon'ny toby fiantsonana andotam-penaka amin'ny sabotsy faha 12 ny volana janoary ho avy izao no nietsika izay ho ataon'ireo mpandraharaha sy ny mpisehatra eo amin'io toerana io. Androany moa no namorom-panao gazety ireo tompon'andraikitra nampahafantatra ny momba izay ho an'ireo mpandeha. Ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Tahiriniana Ranariniry trano. Isan'ny endrika iray mampiavaka ny fitantanana eny anivon'ny toby fiantsonana nasionaly etsy andotam-penaka ilay etsika izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 12 janoary 2024 avy izao. Manoloana izay indrindra dia aroso alohan'ny amin'ny 3 ora sasany ariva ny fiaingana ho an'ireo fiara mpitatitra hiazo ny faritra miainga ao andotam-penaka amin'ny sabotsy faha 12 ny volana janoary io. Misy 7 izahay miasa eto. Ny rehetra ny kooperativa rehetra mandray anjara daholo na ny sy rehetra mampiasa an'ity tompom-piantsonana ity zany dia mampiasa manao mandray anjara amin'ny fifampiarabana tratran-taona io na ny sécurité na ny any amin'ny fanadiovana na ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny kooperativa fotsiny. Misy toerana ampiasaina ho an'ny invité dia misy toerana nampiasaina ho an'ny fiara tonga avany amin'ny faritra. Mitohy ny fampivoarana ny fitantanana eo anivon'ity toby fiantsonana nasionaly ity amin'izao taona vaovao izao. Ny entana zany dia efa voafetra ho 20 cm ihany ny avon'ny entana. Ny fanerana angamba ato anatin'ny toby fiantsonana aloha tsy misy intsony fa ireo mpandraharaha daholo ireo manana batitra ireo
ary ny eo amin'ny resaka frais moa fa mety teny foana hoe tsy tokony hiovana frais zay voasoratra dia voasoratra dia efa nisy fepetra raisina tena enjana iarahana amin'ny président coopérative sy ny eo anivon'ny mpitantana ny tobim-piantsonana zany a fandraisana raikitra amin'izay hoe fiovaovana frais zay. Ny alahady 20 janoary ihany dia hiverina amin'ny laony ny ora fiangana eny amin'ny garamaki Andotapenaka izany hoe amin'ny 5 ora hariva. Nisy ny andraikitra izay noraisiny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tao aorian'ny fandalovana ireny fety ireny. Nampody tamin'ny laony avokoa ireo rehetra izay hita fa mety hanelingelina ny fiainan'ny vahoaka Antananarivo. Asin'Andriamalala, Mathieu Prancy. Vita ny fety dia nodiovan'ny commune Antananarivo renivohitra ny toerana ny lalaovana sy ny varotana tetsanalakely ary alamina indray ny fifamoivoizana. Mitohy hatrany ny asan'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny toromarika ny ben'ny tanàna Lalao Valomanana. Raha malala nefa farany hitandrina izay apetraky ny Antananarivo dia manana ilay slogan ny commune urbaine Antananarivo napetraky ny ramatoaben'ny tanàna hoe Tananarivo soiombona amin'ny malagasy. Ka raha soiombona amin'ny malagasy zay Tananarivo efa nahazo ny anjara izay ary minjo zahay fa afapo ianareo mpivarotra. Fa tena namela malalaka anareo hitady vola ary ny fety tsika avoaka Antananarivo teto ramatoaben'ny tanàna. Tonga kosa raman'izao izay hoe tsy fotoana tsy ahafahana foana mba hanara-dalàna amin'izay tsika. Eo amin'ny lafiny fandaminana na amin'ny fizotro fifamoivoizana zany na filaminany tsena. Ka dia nandray fanapahan-kevitra ny fitantanana Antananarivo ny amerina amin'ny laoniny amin'izay. Izany hoe ny trottoir ho atao an'ny mpandeha tongotra, ny tsena ho an'ny mpitsena. Manentana ny tsiraray hatrany ny commune Antananarivo renivohitra mba hanaja ireo toromarika sy ireo fitsipifezana rehetra izay atolotry ny tompony andraikitra Antananarivo madio sy matehonina ny tanjona. Vaovao avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay hatrany ny teo amin'ny boriboritany fahatelo dia nametraka ho zava-dehibe ny fifampirarian-tsoa rehefa tonga ny tontaona karan'izao. Nisy ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao 2024 nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny boriboritany fahatelo sy ny mpitantana azy ireo. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray sy Andra Kotomalala. Rehefa tontaona toy izao dia misy hatrany fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny mpiasa ny boriboritany fahatelo sy amin'ny birao Antaninandro. Ho fahatratrarana ny taom-baovao 2024 araka izany dia nisy ny fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny Androany. Nisy araka izany fanolorana fanomezana tamin'ity Androany ity ho an'ireo mpitantana avy amin'ny mpiasa rehetra ho marika izay fifampiarabana izay. Nankasitraka azy ireo ny mpitantana boriboritany ary nirarisoan'ireo mpiasa tantanana ihany koa mba ho taona feno fahombiazana ity taona vaovao ity ary hirosoana amin'ny fanatsarana trano eo amin'ny asa. Nofaranana tamin'ny fizarana vato mamy sy shokotona mba ho mamy hatrany ny fiarany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ity taona vaovao ity. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata no tolotra ny ekipa jiaby izay niara-ny salana ahafahana nanolotra ny ireny vaovao tany tokantranotsika kiraikiraiky tany ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao indray ary ny tenako amin'ny manaraka koa. Samy tsara tomplay sy tompofany.